Eo amin'ny lafiny fampianarana izay hatrany efa vita ary mandeha araka ny tokony ho izy ankehitriny ny fikarakarana mahakasika ny fizarana ny vatsim-pianarana amin'izao fotoana izao ho an'ireo eny amin'ny anjerimanontolo hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Raha toa ka nahitana olana hatrany izany tao anatin'ny volana maromaro dia izay nanomboka tamin'ny fitokonan'ny mpianatra ka nefara tamin'ny namoizana ny ain'ny naman'izy ireo tany Toamasina dia toerana vitsy no andalana ny fijerena izany. Fiara-miasa izay natao niaraka tamin'ny ministera sy ny postra malagasy. Fanampanazavana. Hatramin'izao zany teo amin'le fizarana le vatsim-pianarana araka ny efa nilazaiko teo dia efa vita requalification ary nandeha ara-dalàna. Efa nazavain'Andriamanitra Matontale teo moa fefa toerana vitsivitsy isa no amaranana an'izany. Ary maro ireo zavatra niarahana ny postra sy ny ministera enina dia hoe ireo fandefasana atao hoe SMS zany mba ahafahan'ny mpianatra tsirairay mahafantatra azy mazava ho azy moa fa niasa goavana indrindra dia izay nataon'ny postra malagasy teo amin'ny fizarana an'ireny vatsim-pianarana ireny na dia misy faneraserana ary.